Natura Radio. Ny kipany kanto tafaray manolotra ho anao. Imena maso valiny natao tantarindromiseho sanganasany R Stefanuela ovelomny Mano Judith lahatry ny avo miaraka amin'ny Joseph Faratizaparany Radavy ary ny mpanoratra nandrindra sy nananjotosa rima ny fanantenana imena maso valiny natao fizarana voalohany. tairanga namory zala tena horavany eny tompitsika raha vao taraiky eto tsika vaingana hoana ry lerony efa tena tapiditra amin'izio mihitsy ve hoana ry zala randrahona efa tena tapiditra hono a efa tena hoe mifampitipitra ao anaty zio mihitsy hono ry zala korsy ve le ka tsy horipakao ve zany mekepatsika randrahona vandimy lahy ve hoy ianao dia vita inona na inonao akory efa hanehoky ny herikany aloha izy amin'izao efa tsy aizy any fa tsika tonga ny aingana zao vaholana fa tena tsy nampozina koa tindray mitoraka ty randrahona dia efa tena samy antsiady amintsika mihitsy ry zala zany a matoa samy hivitra tsy lera ty amin'ny tanintsika dia inona zany ny ataontsika ka rehefa samy horaty sy famotika any ry zandry a dia andao hifamotika mihitsy atao misy zavatra simba moa na rava mitompitsika ao ho hitan'lahy eo ny anaovako azy tompitsika ty ka ao mba arety taoly amin'izay ry aloha zay jiro any de jiro malaky ny zanako oay le ty inona tena imaky sitsy randrahoana maky sitsy mitsirara be itsy eny tokoa io aloha jereo fa so mbola misy azo antenaina ihany ry zandry a tena ialekisa koa itsy lavo itsy oay tena izy koa io tray le tsy ry alekisa ao aloha tsapaiko sao dia mba misy antenaina ihany tena efa mangatsika be ty vatany ty ary tsy mitepitsy ny koa ny fony ahoana dia tena maty tokoa ve tsy mino an'izany ahy fa misinna kory zandry tena tsy aotsony ane vony ahoana tsara ry zandry ka zany ho tsy atsona ny zanako aotsony izy savasava ihany aloha dia atsotsio fa so miafikafinana izy ka tena mikorotana be any eny ao an-davabato ao randrahoany sady zay koa dia efa tsy nitsony ny lavabato ny diranay teo lozinina indray le ty tena lozy ty randrahoana dia ho sanatry ve ka ho lasa indray ny zanako kosa tsy mino an'izany ary zandry fa mba jereo aloha oay le ty jereo hoe tsy miantona ambony hazo itsy aiza io le tsy mba jereo kely aloha izy io maty io tena matady daolo koa ve ny ainareo dimy miralahy ny zanako tsy hita mba marina mafosa raha anaiky an'izao ahy eo apetra hoe tsy amin'ny sezetsy le tsy sipakely itsy ry zandry
dia sory amin'izay koa io tampom-bavana io. Dia aza mody malemilemy eo ry sy fa maharikorikona mijery an'ity aza. Amin'ny fona re tompoko, mba averina any amin'ny dada moa za e. Inona tsara hoe ry kiala kely ho averina any amin'ny dadanao. Tsy nga mitapy. Ty aza sofa tonga nay aty ndraiky ho averina any atao inona indray. Fa ataonareo inona nefa za e. Ilainay fotsiny ndry dia izay e. Ka tsy aleo be aloha izy ry kapitenina mba hoetika kely araka amiko a. Ohatrany tena metimety amin'ny bandy mantsy sady akatony a. Avy ianareo manao an'izany e. Mbola miresaka izay izao. Ok ary aleo aloha mba horoako kely nyjefa mahafatifaty loatra ka. Baina tsy vanity Eo moa kia etsofonjeo eo ianao a. dia ho afaka ny anao inona koa nefa ndry e. Eto ampelantananay any izao ndry ry kialy. Olona tsy faninareo e. Zany anga Tsy mifahatrovana. Hampanginy kely mivava ry kiala ratsy ity a. Motsy indray nytihiny mihitsy izao no tena tsy vanik'olona. Mpambotry firenena, mpamono olona. Ary so adinonao koa ary fa noho nataonareo ihany ange nahatonga anazy ohatran'iny e. Sady ianao sy le tontovy mihitsy ny fa mitady ve ndry e. Sipa kely mahivava mihitsy moa zany ty. aza godona vory fa Ano anaranareo mba manamboly nahitra fa tsy ampisaina. hoay le aza ary totra mba miaina kendrika lakely ty zany na dia efa etambavahoana amin'ny fahafatesana aza le ty e. Ka vo fa tsy raharahako izany e. hitandry tsara ireo zandary aman-jatondreo. Asiako viravirandreo ndry androany. Tsy mba mipitrapitra mampalahelo tony fa mifandrafandra ohatry ny anaikitra. Fa zao aloha mbola ilainay aloha ndry anjonona ndray ndry miseho azo hoenjana iny. Dia rehefa vita izay dia homany ny vatana ary kiala. Tena biby mianakavy reto marina. Dia ho sanatry tokoa ve ka sa andreo na miravirana e. Dada ampio fa eto ambavahoana foy. Mahira nefa ianao ry dada ka antenaiko fa tsy hamelana irery amin'izao fotoana izao. Dia inona zany ny atao randrahoana? Aleo aloha alevina no mangatsika n'izy dimy rahalahy reto e. Dia rehefa vita izay dia hito eo ny atao. Eny ariko. Dia aiza zany izy reto no alevina? Raha ny faniriko aloha izao dia samy alefa any amin'ny tany ny aviany avy izy ireo a. Ka anefa tsy mety izany fa andreo dia ho lasa olana io indray. Zay koa aloha e. Ka noho izany dia mitondray alahy ekipa maromaro dia mandehanina ireo miady lavaka miisa 5. Tsy ambadika tsy nanina tsy atao e. Eny ary tompoko. Dia ataovy lalina tsara. Voaray tompoko. Fa zany aloha ihany fa aza dia mitany ondrika loatra toy izao ianao randrahoana. Ekeko hoe mafy izao mahazo antsika izao kanefa samy mahereza rangatsika. Efa mezaka ary zany fa sainy kosa zanako randrahoana. Mba aiza moa izy amin'izao. Ary inona mahazo azy. Tadio tsara fa lelahany ny tenanao e. Iny ary aza manahy ianao fa eto foana izay no nanao hatramin'ny farany. Ka tena tsy rariny ry zandry a. Ka na izany aza vo tsisy amam-bolana akory ve rangany ny arahany mianaka ny aina dia lasa n'le tsy vanina sady izy. Fa tena tsy ataoko vita mora kosa aloha izao e. Matiko ary tena tsy hamelako mihitsy izay nakakeriny an'izy zanako iny. Tena marina e. Mitsanga ny randrahoana ary nanenjana mafy ny ozan-tanany. Mipopotra daholo ny lalana rehetra eny amin'ny vatany. Ary tsy moka vetivety koa ary ity iziko. Mba hanao ahoana ireny akon'izao tsy fahitana anjanany sy namozana aina izao.
Hita soamatsara ity mifandevenana azy dimy mirahalahy eny tokoa tsara ireo venana tokoa aloha no maty. Dia inona indray izany no ataontsika manaraka Randrahona? Inona moa lety izany fa tsy mifitadiavana anjanako a. Dia hiverina any ambaty lampy indray izany tsika raha azoko tsara. Mazava ho azy lety izany ry Zandry a. Ary tena ho sarotra ny ady miandry antsika any satria tsy fantatra intsony amin'izao hoe aiza ny zanako a. Fa tena tsy mba azonao tsindrimandry mihitsy ve izany hoe aiza ho aiza no misy azy amin'izao ka? Azoko tsindrimandry ihany ka. Hitako eto fa mitombo ny zandary izy amin'izao fotoana izao. Ary tena ampijalin'ilay tsy vaniny isan'ireny mihitsy ny zanako. Zany ve? Ka inona izany no fomba atao mba ahafahana maka azy ihany? Dia ahoana moa izany fa tsy maintsy miady izany e. Ary dia ho haripako tsy ataoko misy miangana intsony na tamingana iray aza. Indrindra ireo miketrika afa-tsy ny amotika ireo. Marina ny ianao Randrahona. Ka mety hoe roviana izany tsika sy ianao ny aingatika. Tsy maintsy hoe mandamindamina kely ny eto aloha vao afaka mandeha. Ary mila fihany ihany koa ny isan'ny omby makany Tomasina vao afaka miala tia indray tsika. Ka tsy amin'ny herinandro iny mihitsy izany tsika vao afaka miala tia raha izany? Tena ano mihitsy ka. Ary mandehana aloha letsy mba jereo ilay kaly raha masaka fa ohatra nefa tena repona sady reraka mihitsy izany a. Eny ary Randrahona. Aleo fa ho jereko vetivety e. Tena mba mampalahelo mihitsy ity Randrahona ity ka. Ny zanany ity lasa ny zandary ihany. Ny ekipa tatoko maty ny mpitandro ny filaminana. Aizako, tao anatin'ny roa volana izay dia efa nialana 270 be izao sahady. Tena mafy aloha e. Ary aleo aloha izany hoany ka. Mba efa masaka ve ilay kaly ao ry zalahy? Tena noana be mantsy sady reraka ny lehibe atsika. Tena volasa mamaky teo. Ty ka karakara rapide ary e. Dia ahoana kiro manjakely a. Mahafatifaty aneo andry ity e. Esoro tany ny tanana ary le tsy vaniny ity a. Esoro a. Asa dia manasary zavatra be ohatran'izao monjy e. Manjary lasa tampoka ny ambony farafaravato eo ny Andrimo matory fa tsy eto ambony dalazy toy izao intsony. Raha vao tsy manaiky anamo ireo ndry dia andrindrimo matory. Ka tsy rarahako izany e. Aiza moa Madagasikara no mba handroso? Nareo enterana mba hiady indray ty manao ny tsy fanao. Sao mba tsy rariny kosa e. Fa inona mihitsy izany no tediavy kala mahivavy ty e. Inona? Tsy mitady aka. Inoko mantsy fa tsy ho ataonareo mihitsy ny zavatra tedafo ka aleoko tsy miteny. Aikosa. Ary ela be izany fa ohatra lasa mitsiritra fotsiny ny endrik'indreto rangamy bandy a. Fa mikatsanao inona moa izany ianao ty ka? Fa mbola tsy fantatrao ihany ve? Mila n'ity vatanao mahafatifaty kely ty ary kala. Ka ho zatsily ary. Miala ho ianao. Tsy misy miala izany. Miala. Bonja. Raha tsy azoko ny zavatra tiako ialaina ty aminao tsy miala eto izany ahy e. Za aloha izany tsy maintsy satatra azy voalohany io. Rehefa vita kosa na dia hifandimby eo daholo ry ranara manjatonjaton'ireo. Imena maso. Valiny Natao. Tantarindromiseho sanganasany R. Stefanuela. Novelomny Mano Judith lahatry ny avo miaraka tamin'ny
Joseph Faratizaparany, Radavy ary ny mpanoratra. Nandrindra sy nananjotosa, Rima ny fanantenana. Imena maso. Valiny Natao. Mbola